Resy lahatra ny vondron'ny antoko-panohitra fampihavanam-pirenena ho tarehan'ny FFKM ny tokony tanterahana mialohan'ny anatanterahana ireo fifidianana samy hafa ifanesy eto amin'ny firenena. Ho azy ireo kosa nefa dia tokony fifidianana ny lalam-panorenana no tokony ho tanterahana voalohany. Mavitrika amin'ny fanatanterahana ity fampihavanam-pirenena tanterahan'ny FFKM ity ny avy amin'ny antoko-panohitra Ravaka Randriamanala Stefana Razafinademby. Ny siny ny fifanarahana mazava entina manatanteraka fifidianana ankehitriny rehetra no andrasana aoriana ny fampihavanam-pirenena tanterahan'ny FFKM hoy ny vondron'ny mpanohatra na ny Folma Tarindramatoa Lalatiana Ravolomanana androany. Ny vondron'ny mpanohatra izay nanambara fa vonona ny andray anjara mavitrika amin'ny fampihavanam-pirenena tarihan'ny FFKM. Tsy mihitsy ny andraisan'ny FFKM mantanana amin'izay ny fampionana sy ny fampiresahana ireo vondron-kery samihafa nanosony na sanosonian'ny tondrozotra ary ny manda ho an'ny firaisapirenena dia efa nanao tolo-kevitra tany amin'ny FFKM tamin'ny alalan'ny CFIP nilaza fa mila tetezamita tsara tantana eto, mila tetezamita tsy miandany eto, mila tetezamita mametraka ny fitoniana eto, mila tetezamita tsy misy fanilikiliana eto ary mila mpitantana miray saina tokoa amoaka ny Madagasikara ao anatin'izao kizo fara zao fa tsy ady saritaka sy fiandrasana kendrotoina no azo vahana eto amin'ny firenena. Araka ny hevitry ny vondron'ny mpanohatra, maro ireo fepetra tsy mahatomombana ny siny fifidianana araka ny tetehany fifidianana efa nofaritany Zenit. Ankoatra ny tsy fitovian-kevitra sy ny fizerizerina eo amin'ny hevitra eo amin'ireo samy mpitantana eo anivon'ny gouvernemanta iaraha-mitantana sy eo amin'ireo samy mpanao politika amin'ny ankapobeny dia tsy mbola ampy ny fanabeazana ny olom-pirenena mahakasika ny fifidianana. Resy lahatra ny vondron'ny mpanohatra fa fampihavanam-pirenena ny tokony himasoana aloha ary tokony hofidiana alohan'ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana izay hamaritra ny Repoblika faha-efatra.